Chapitre jerentsika manaraka tsy misy fanamelohana. Matitiko fa 5:17. Aza ataonareo fa tonga ao andrava ny lalàna sy ny mpaminany, tsy tonga ao andrava fa hanatanteraka. Zavatra ohatrany hoe mila atao fanamarian-kely. Matetika antsika mieritreritra zany satria misy fanekena vaovao. De hoe najana zany le fanekena taloha de hoe niova tamin'ny tenin'Andriamanitra, tsy maninona indray, tsy ratsy tsony indray mamono olona, tsy ratsy tsony indray mandainga. Tsy nanao za mantsy Andriamanitra hoe niova hevitra de hoe le lalàna tany amin'ny tesimeta taloha zany lazaintsika hoe tsy maninona tsony indray na tsy atao ary. Le tsy hoe niova hevitra Andriamanitra fa hoe nisy zavatra vita hatramin'ny farany tanteraka. De nohatra anankiray amin'izany mihitsy mantsy tadidiko zao de nisy fotoana zao za tamin'izany niasa tany am-piasana de tany Madagasikara zay tamin'izany de niasa ohatra le olona miasa le any am-piasana reny any mandeha makany am-piasana isan'andro de aveo de miasa adiny valo isan'andro de aveo mody makany an-trano. De nisy fotoana amin'izay nafantatra zany zay hoe tian'Andriamanitra andeha de nandeha nresaka tany am'le tany am-piasana hoe izy tsy hoe nanazava an'izany hoe za tian'Andriamanitra andeha sy ny sisa fa tamin'izany ary tsy fantatra mazava koa hoe inona le sitrapon'Andriamanitra mazava fa hoe fantatra fotsiny hoe andeha zay de andeha hiala any ohatra. De niteny tany am'le tany am-piasana tamin'izany hoe mila andeha zay de nifanaraka nresaka teo hanao contrat vaovao sy ny sisa de aveo nivitaina hatramin'ny fara aloha le contrat tany iny, nitanterahana le izy de vita, nataoko daholo le asa tokony nataoko rehetra ohatra. De le contrat ohatra misy an'izany hoe raha hiala de manao préavis hoe milaza meloa zao andro. De natao daholo iny de nivitaina hatramin'ny farany de vita hatramin'ny farany le contrat de tapitra de zay vao nanao contrat vaovao indray de afana le hoe mandeha sy ny sisa. Satria ohatran'izany le zavatra nataon'i Jesosy tsy niteny hoe tonga za handrava le lalàna tany aloha de hoe tenenina hoe tsy marina daholo le zavatra voalaza tao amin'ny tesimeta taloha. Tsy hoe zany le Jesosy fa tonga izy hanatanteraka an'iny aloha vitaina hatramin'ny farany iny. De aveo izy afaka nanomboka zava-baovao. De ny ten'Andriamanitra tena vakintsika amin'izay mantsy rehefa vita zay ohatra kely zay le eo amin'ny Romana 9:9. Romana 9:1-4. Koa amin'izany de tsy misy fanamelohana ho amin'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa amin'ny Kristy Jesosy ny lalàna fanan'aina no nafaka tamin'ny lalàna fahotana sy ny fahafatesana. Fa zay tsy hainy lalàna satria nofo ny nanalemy azy. De vitan'Andriamanitra tamin'ny ranony zany naka ny endriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo mba hatateraka ny fahamarinana ilain'ny lalàna amintsika zay tsy mandeha araky ny nofo fa araky ny fanahy. Amin'ny ankabehany zany izy teo amin'ny 1:4 ty hoe tanteraka tamintsika le fahamarinana takiany lalàna vita hatramin'ny fara le fanekena taloha teo, tsy hoe najana le tsy hoe ny annulena le izy de hoe anaova fanekena vaovao tsika fa ajana le taloha fa iova hevitra indray Andriamanitra de hoe tsy marina tsony le zavatra nitenen'Andriamanitra tany aloha. Zany le izy fa nivitainy Jesosy hatramin'ny farany le zavatra nitakiny iny. Zany tenen'ny ten'Andriamanitra teo hoe zay tsy hainy lalàna natao izy satria nofo nalemy azy na hoe lalàna mantsy zany misy le aza mandainga, aza mangalatra, aza manao an'izao mitandrema sabata sy ny sisa. De aveo mbola misy le lalàna resaka sakafo betsaka be. Fa le lalàna iny nomena olombelona de l'olombelona nefa nofo. De fa vakintsika kely tany aloha mantsy zany hoe le nofo vao mahita lalàna de vao may manota, vao may velona be le fahotana ao anatin'le nofo. Fa ohatsy izy hoe tsy vitan'ny olona zany izy fanekena mihitsy zany iny hoe tsy vitan'ny olombelona mitandrina le lalàna. Fa ohatsy izy ny ten'Andriamanitra hoe nirany amin'izay Jesosy. De Jesosy nanatanteraka le lalàna de nanao an'le fanatitra farany le takiany lalàna iny hoe rehefa misy manota de tsy maintsy misy zanak'ondrina hoe misy fanatitra tolotra mividy le fahotana iny. Na hoe tambinota mantsy fahafatesana de hoe tsy maintsy misy fahafatesana rehefa misy manota. Fa tsy tsika maty fa Jesosy de tanteraka le lalàna vita hatramin'ny fara. Vita le zavatra takiny le lalàna, le fahamarinana takiny le lalàna vita. De ohatsy izy hoe rehefa ao amin'ny Kristy amin'izay tsika ozy izy. Jesosy natanteraka an'le lalàna iny de tafiditra ao anatiny tsika. De tanteraka amintsika amin'izay le zavatra takiny le lalàna tanteraka Jesosy iny. Rehefa tafiditra ao anatin'i Jesosy tsika de satria Jesosy natanteraka an'le lalàna de tanteraka amintsika le fahamarinana takiny le lalàna tanteraka Jesosy iny. Mitovy le olona navita contrat hatramin'ny farany reny tsika tsisy hoe torian'le mpampiasa taloha tsony fa mbola tsy niasana zavatra ohatran'izany. Fa tanteraka vita hatramin'ny farany le contrat tapitra hatramin'ny farany le izy vita daholo ny solde-na compte rehetrarehetra, voaloha daholo ny karama ambiny tokony aloha rehetra, vita daholo ny asa tokony natao tany am-piasana rehetra de milamina tsara daholo izy de zany atao hoe tanteraka le fahamarinana takin'le contrat iny. De ohatran'izany le izy tanteraka le fahamarinana takin'le lalàna satria vita daholo le fanatitra tokony natao rehetra. Niainan'i Jesosy le fiaina tonga lafatra be tokony niainantsika de vita le izy.
de rehefa amin'Jesosy mantsy zany olona de marina mitovy ny olona hoe natanteraka an'le lalàna rehetrarehetra tany amin'ny tesimeta taloha tsaka sy andavany tsisy tomika mihitsy na de tokana ary. Raha ataontsika ohatra hafa indray, ohatra zany hoe za ohatra manana orinasa, ohatra hoe za manana orinasa de za zany manana contrat amina orinasa hafa fa za ve manana mpiasa, de satria le mpiasako ao aminahy ao am'le orinasako de na de ohatra mpiasa vaovao ary izy de fahitan'le orinasa hafa anazy de hoe efa navita le asa betsaka be nataon'le mpiasa hafa tao aminahy. De raha zany mantsy le izy satria tsika ao amin'ny Kristy ao anatin'le raha ohatra hoe resaka orinasa ohatra de ao anatin'le orinasa hoe Jesosy tsika de matateraka an'le contrat vita le orinasa iny. De ohatrany hoe na de le mpiasa vaovao le vao tonga reny ary de matateraka an'le contrat manontolo foana rehefa vita le asa natao. De raha zany mantsy zany hoe na de tsika tsy nanao an'le lalàna tsirairay ary fa satria tsika ao amin'ny Kristy satria Jesosy natateraka an'le lalàna. Ohatrany hoe ao anatin'ny orinasa tsika ny ao anatin'ny ekipany de matateraka an'le lalàna ao aminazy de tateraka amintsika ozy izy ny ten'Andriamanitra famarina zay taky ny lalàna de tsika zay tsy mandeha araky ny nofo fa mandeha araky ny fanahy. De zavatra anankiray jerentsika kely fotsiny mantsy hoe baiboly koa miteny zany hoe lalàna fanahinaina ozy izy na afaka atsika tamin'ny lalàna fahotana sy ny fahafatesana na misy lalàna anankiroa mantsy zany, misy le lalàna taloha le hoe lalàna fahotana sy ny fahafatesana hoe fahafatesana tambin'ota de rehefa manota n'olona de mijinja fahafatesana. De fahafatesana mantsy hoe le fahafatesana amin'ny farany iny ihany. Ohatra hoe tamin'ny Adama sy Eva nanota zao de maty zareo izy ny ten'Andriamanitra fa izy tsy hoe maty izy hoe tsisy tsony fa maty izy hoe lasa tsy mifandray tamin'Andriamanitra tsony de aveo de lasa narary, lasa mikorontantsaina, lasa nisy zavatra ohatra zany de farany de rehefa elanela de maty mivatana amin'ny farany. De misy ny lalàna mantsy zany hoe rehefa manota n'olona de mijinja fahafatesana foana. Fa misy lalàna hafa ozy izy ten'Andriamanitra afaka mameno an'le banga amin'ny lalàna taloha iny de ozy izy hoe le lalàna fanahinaina na hoe ny fanahy mahavelona, lalàna fanahy mahavelona. De hoe rehefa mandeha araky ny fanahy tsika rehefa mamantatra an'Andriamanitra tsika manana fifandraisana amin'Andriamanitra de mijinja fiainana hoe le fiainana avy amin'Andriamanitra makaty amintsika de mivoaka ty ivelany de lasa miaina fiainana tsara tsika na hoe misitraka zavatra tsara tsika fa tsy sitraka fahafatesana zao ohatra hoe marary. De ny fiainana zany fahasalamana, fahafatesana zao mikorontantsaina. De ny fiainana zany manana fiadanana, fahafatesana zao ohatra hoe mahantra. De fiainana zany manan-karena. De raha zany mantsy le izy misy an'le fiainana sy fahafatesana de hoe le fahotana zany mbola miteraka fahafatesana foana mazava ho azy. Fa le misy lalàna hafa indray ahafahana mameno an'iny hoe le lalàna fanahy mahavelona na hoe rehefa mandeha amin'ny fanahy tsika de miaina zany hoe fifaliana, fiadanana sy ny sisa zany. De misy ny lalàna vaovao fihiny zany de rehefa hoe fitiantsika kely zany ty ten'Andriamanitra ty de rehefa niteny Jesosy hoe vita teo amin'ny fijaliana de miresaka izy hoe vita ozy izy le lalàna tanterako hatramin'ny farany le lalàna. De rehefa ao aminahy n'olona rehefa amin'ny Kristy le olona de ohatra n'olona natateraka lalàna hatramin'ny farany vita ny asan'ny lalàna aminazy de tsy manakorontana anazy sy ny lalàna, tsy manameloko anazy sy ny lalàna fa efa tanteraka aminazy le famarinana taky lalàna de vita hoe efa marina mitovy n'olona natateraka ny lalàna rehetrarehetra reny amin'ny atsipiriany zato isan-jato n'olona zay ao amin'ny Jesosy na n'olona zay ao amin'ny Kristy. De miresaka mihitsy koa izy hoe vita ilay ozy izy de misy lalàna hafa am'izay indray mifehan'le fiainan'le olona hoe fanahy mahavelona hoe rehefa mandeha araka fanahy le olona de misitraka ny vokatry ny fanahy de miaina zany hoe tombontsoa zany na hoe fiainana teraky ny fanahy. De nijerentsika manaraka ao anatin'izay hoe tsy misy fanameloana zay ihany de hoe tapaka le ozona. De vakintsika ny Galatiana toko voalohany de dimy fahatelo amby folo sy faefatra amby folo. Kristy nanavitra antsika tamin'ny ozony lalàna satria tonga vao ozona monjy antsika izy. Raha ohatra hoe mijery le baiboly teny gasy le tany amin'ny tsy haiko na 1856 iny na firy. Raha mijery an'iny tsika de nisoratra hoe Kristy nanavitra anay fa raha mijery le baiboly teny gasy le tamin'ny 2011 tsika de zany soratra hoe fa Kristy nanavitra antsika tamin'ny ozony lalàna satria tonga vao ozona monjy antsika izy. Fa voasoratra hoe vao ozona zay rehetra miantona amin'ny hazo mba ho tonga mijetilisa ny fitahinan'i Abrahama ao amin'ny Kristy Jesosy. Eto koa zao mbola hitantsika ihany hoe tsy hoe tanteraka ty amintsika ny fitahin'i Abrahama aty amintsika de hoe satria zany nanao an'izao, satria zany nanao an'izao fa izy hoe ao amin'ny Kristy Jesosy na hoe Jesosy nahazo an'le fitahin'i Abrahama raha araky ny lalàna fa nomena antsika le satria tsika ao amin'ny Kristy. De ozy izy hoe tanteraka ty amintsika zany izy le fitahin'i Abrahama ao amin'ny Jesosy ary mba ho raisitsika amin'ny finoana ny teny fikasanany amin'ny fanahy na hoe lasa mandray fanamasina mantsy zany olona. De ny voalohany mantsy zany hoe rehefa niteny zany Jesosy hoe vita le teo amin'ny fijaliana iny de miresaka an'le ozona izy hoe vita nampiarina taminahy le ozona tao amin'ny Jesosy zany. De vao ozona ozy izy rehetra miantona amin'ny hazo na hoe niantona tonga Jesosy nantona tamin'ny hazo mantsy zany hoe
satria natonga Jesosy ohatra hoe tsy mivonona hoe natao poto ohatra de tifirina basy na tifirina na tapahana lona zavatra ohatran'izany satria anatanteraka niny zavatra takiny lalàna anankiray izy hoe voaozona zay rehetra miantona amin'ny azo de naantona tamin'ny azo Jesosy de voaozona izy de nentiny Jesosy le ozona de nampiarany tamin'i Jesosy le ozona de mivokatriny ozy izy de rehefa ao amin'i Jesosy sika zava-dehibe mihitsy ty tiany ty hoe ao amin'ny Kristy tsy hoe zay olona tsy nandray an'i Jesosy zany de tsy hoe zay olona mandeha araky ny nofo hoe mieritreritra zany hoe miaina araky ny nofo fotsiny fa ozy izy hoe rehefa ao amin'ny Kristy tsika rehefa mino Jesosy tsika de miaina zany hoe mino Jesosy any de lasa azosika ozy izy le fitahiany Abrahama de ny fitahiany Abrahama tsy titantsika amin'ny Genesis 12 de 1:2 ty hoe de tonga anao firenena lehibe aho sady tay anao sy alehibe ny anaranao ro fitahina tokoa ianao de amin'ny akabe man zany ohatra ataontsika amin'ny fiteny tsotra andavanandro de hoe anakaren'i Abrahama de aveo nampy olona betsaka be fitenen'i Abrahama zany le fitenena araky nofo zany hoe manakarena sy ny sisa de ho tonga ty amintsika rehefa ao amin'ny Jesosy tsika satria nientiny Jesosy le ozony fa ozy izy hoe manana ny teny fikasana fanamasina koa tsika ozy izy na hoe lasa mandray fanamasina koa tsika mbola mihoatra lavitra noho le olona tany amin'ny testameta taloha le mpaminany sy sisa reny tany amin'ny testameta taloha mantsy tsy n'olon-drehetra misy fanamasina fa ny mpaminany zay olona anaovana zay mpanjaka zay olona ohatrany hoe anao zavatra spesialy any zay vao manana fanamasina fa ty fanekena vaovao satria nentiny Jesosy le oziny de tonga ty amintsika ny fitahiny Abrahama aloha voalohany hoe lasa manan-karena antsika de aveo lasa manampy ny hafa aveo de tonga ty amintsika koa ny teny fikasana hoe fampanantenana fanamasina amin'ny andro farany de mirotsaka amin'ny nofo rehetra ny fanamasina de amin'ny akabe man zany zay anankiray zay rehefa niteny Jesosy teo amin'ny fijaliana hoe vita de miresaka niny ozona iny izy hoe za fa voaozona ozy izy fa efa nantona tamin'ny azo de vita le ozona efa nentiko le ozona de tonga ty amintsika am'izay rehefa ao amin'ny Kristy tsika de tonga ty amintsika ny fitahiny Abrahama ao amin'ny Kristy de raisitsika le teny fikasanany amin'ny fanamasina ao amin'ny Kristy de lasa manana fanamasina atsika de lasa teraka vaovao tsika de lasa mitambatra amintsika Andriamanitra de lasa mipetraka ty anatintsika Andriamanitra zany anisany dikan'izany zany mantsy mbola tena hoe fitahina be mihoatra lavitra n'olo hoe manan-karena sy ny sisa fotsiny de hoe Andriamanitra le namorona zao tontolo zao le Andriamanitra ngeza be iny amin'ny alalan'ny fanamasina izy rehefa nidiovin'i Jesosy tsika de rehefa lasa farina vaovao rehefa lasa olona vaovao tsika de rehefa lasa daholo ny zavatra taloha de tonga vaovao ny zavatra rehetra de madio tsika de tonga amin'izay ny fanamasina de lasa afaka mipetraka ty anatsika Andriamanitra masina be iny Andriamanitra ngeza be namorona zao tontolo zao nipetraka ty anatsika de miaraka amintsika foana izy isanandro de entsika amin'izay toerana andehanantsika rehetra rehefa misy olana atsika ohatra de ao anatintsika ao izy miaraka amintsika de miaraka mamaly le olana afaka mihaino anazy tsika de toron'Andriamanitra le fahendrena lava ngeza be le tsisy matakatra mihitsy de le fifandraisany Andriamanitra mantsy le hoe Andriamanitra mipetraka ty anatsika tena hoe mbola misy zavatra lalina be zavatra ngeza be tsy afaka azavaintsika zao mihitsy aringamba fa hoe mila azontsika fotsiny amin'ny akabeny hoe Andriamanitra rehefa niteny Jesosy hoe vita de hipetraka ty anatintsika amin'izay izy de ao anatintsika foana izy miaraka amintsika isanandro